Zavatra tsara ho fantatra dia ao anatin'ny fanomanana ny famerenana ny taranja rehetra zay na ny révision générale intensive amin'izao fotoana. Isy ny torohay farany zay ataonay andehanana amin'ny lala mahitsy ahafahana manome ny mpianatra ny lazaadina zay mitovy amin'ny endrim-panadinana zay mbola tsy niseho. Ary indrindra koa omenao ny fampatsirivandesina na ny rappel de cours, omenao ny paikady sy ny toromarika rehetra ny astuce et clé diverses entin'ny mpianatra hiakitra ny fanadinana ka tena tsy atahotra izy fa tena anana ny fahatokisana atao miteraka. Ny zavatra tsara ho fantatra dia manana fanampy zay apetraka. Izay rehefa tonga ny fotoana ohatran'izao dia tokony ho afa-panadinana daholo ny mpianatra rehetrarehetra zay mianatra aminay ka manaraka amin'ny paika sy ny torohevitra rehetra omenay mpanabe sy ny mpampianatra ny fandimby. Satria ny olona afa-panadinana dia zay mahay manala fanadinana afa-panadinana fa tsy ny olona mahay akory. Misy teknika tsotra nefa mora aizana entinay ampitana an'izany fahaizana mpahalalana zay niratovinay izany. Tsotra ny anay mihoatra ny tafa-panadinana zay efa hazonay tamin'ny herintaona satria dia nahatratra 900 tamin'ny herintaona ary ohatran'izany zay amin'ity taona ity raha sitrapon'Andriamanitra. Tsy latsaka ohatran'izay foana moa isan'ny taona ny vokatra hazo. Izany midika fa mpampianatra manana maizy azy ary zany kora arkady zany na ndrisy arkady dia efa voasedra ny asa nandritra ny taona maro ka tsy mandraraka liandoha fa dia mahatonga n'ilay tondro zotranay hoe tsy namanao ny faninananao fa ny tsara vitanao maly. Na izany na tsy zany aza nefa dia apetraka ampelantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria mpandresy mihoatra no mpandresy ianao rehefa ankininao ampelantanan'ny tompo ny fianarana na ny asa tao. Ka izay no safidiananay miteny fanevako hoe ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavirazy kasainao. Mianatra ianao zao dia rehefa tonga ny fotoana ianareo angina fa Jehovah hiady anareo ary matoki fefany am-posinao ny diplôme na ny BPC na ny baccalauréat miaraka amin'ny mention, miaraka amin'ny fidirana classe de seconde any amin'ny toeram-pampianarana any amin'ny fanjakana raha tianao hiditrany. Apetraka ampelantanan'Andriamanitra zany ary ny angavinay aminao ray aman-dreny raha mety ianao ndatsika ifampitatana. Aza mety sodokan'ireny hoe kory tsy kory ary mora tatarakitra sy ny sisa fa jerevy ihany ny olona efa namoaka olomanga teto amin'ny fanjakana. Jerevy ihany zay tokony ametrahana ny tongotry ny zanakao fa aza sodoka fotsiny fa haneniny ianao rehefa avy eo. Fa raha izay arkady dia tsotra ny anay be dia be ny olona nahazo ny mention très bien ny bien ny assez bien fa tsy lazany intsony sy ny olomanga navoaka an'izany arkady zany nandritran'izay 5 taona ny jeron'izay. Ka alao hery ary fa raha mety ianao andao ifampitatanatsika dia hitanao voka fa hitondranao amin'ny fahombiazana mandrakariva izay.